Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Iventseo iravao ny tompo, irao ny tompo ry tany tontolo, fiandrianana sy fahamendrena no mialoha azy, ery sy arevaka no amin'ny toerany masina. Salamo fa 5:10. Ankafaliagna ankaravoagna no anloragna fiarabagna atsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mamitambatra atsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosezi mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna atsika eo ve jiaby tratran'izao alahady fahatelo mandavantaona amin'ny taona 10 izao amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady fahatelo mandavantaona amin'ny taona 10 izao dia toloran'ny eglizy lohahevitra isika ny hoe ny tenin'Andriamanitra manampy antsika ifanotrina toy ny fanirian'ankondro. Ndeo renesitsika ireo vakiteny masina atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray aman-drenitsika. Boky Nehemia. Tamin'izany andro zany no nitonga ny volana fahafito ka efa tafapetraka amin'ny tanànany avy ny zanak'Israely dia nivory toy ny olona iray ihany ny vahoaka rehetra teo amin'ny kianja anoloan'ny vavahadin'ny rano. Ary efa nilazan'izy ireo Esdrasa mpanorad-dalàna mba hitondra ny boky ny lalàn'i Moizy izay nandedian'ny tompan'i Israely. Ka nentin'i Esdrasa mpisorona ny lalàna ho eo anatrehan'ny fiangonana dia ny lehilahy sy ny vehivavy mba amin'izay rehetra efa manantsena afantatra azy. Andro voalohan'ny volana fahafito amin'izay novakiny teo anatrehan'ny lehilahy sy ny vehivavy mba amin'izay efa manantsena afantatra azy ny boky teo amin'ny kianja anoloan'ny vavahadin'ny rano hatramin'ny maraina ka mandra-pisasaky ny andro. Ary nampandrosofina ny haino ny boky ny lalàna avokoa ny vahoaka. Teo ambonin'ny lampy azy vao narafitra anaovana izany no nitsanga ny Esdrasa mpanorad-dalàna
ka nisokafiny teo masony vahoaka rehetra ny boky, fa tafasonitra ambonin'ny vahoaka rehetra izy, ary rehefa nisokafany dia nitsangana ny vahoaka rehetra. Nisaotra ny Tompoandriamanitra lehibe Esdras, dia nanandra-tanana ny vahoaka rehetra namaly hoe amen, amen. Sady niondrika sy niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'ny Tompo izy ireo. Ny mazava ny boky dia ny lalàn'Andriamanitra, novoasany koa ny heviny ka azo tsara ny teny novakiny. Ary Nehemia governiora, Esdras mpisorona sy mpanora-dalàna mba amin'ny Levita nampianatra ny vahoaka ny teny tamin'ny vahoaka rehetra, nanao hoe andro masa ho an'ny Tompoandriamanitra reo ity, aza asiagna fitsaonana na ranomaso. Fa nitomany avokoa ny vahoaka noho nandre ny teny lalàna. Dia hoy koa i Nehemia tamin'ireo, mandehana, mihinana hena matavy sy misotro zava-pisotro mamy, ary anatero anjara izay tsy nahavoatra. Fa masina ity andro ity ho an'ny Tompontsika, ka aza malahelo fa ny fifaliana amin'ny Tompo no herinareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Vaky teny masiny faharoe, taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havagna, toy ny maha iray ny vatagna, na dia maro rantsana aza, sy toy ny maha vatagna iray ny rantsambatagna, na dia maro aza izy, dia toy izany koa i Kristy,
Fa fagnahy iray ihany no nanaovagna batemy antsika rehetra mba ho vatana iray ihany isika, na jody na jentily, na mpanompo na tsy mpanompo, ary fagnahy iray ihany no nampisotroana antsika rehetra. Koa ny vatagna dia tsy ratsambatana iray ihany fa maro. Raha ny tongotra anao hoe tsy isan'ny vatagna aho satria tsy tanana, dia izany ve no isan'ny vatana azy? Ary raha ny sofina anao hoe tsy isan'ny vatana aho satria tsy maso, dia izany ve no tsy isan'ny vatana azy? Raha maso avokoa ny vatagna, inona indray no fandrenesana? Ary raha fandrenesana avokoa, inona indray no fanamboloana? Ratsambatana maro anefa no efa nalahatr'Andriamanitra ho eo amin'ny vatagna, araka izay tiavany azy avy. Ka raha ratsambatana iray ihany izy rehetra, aiza ny vatana? Koa maro ary ny ratsambatana, fa iray ihany ny vatana. Ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy milanao aho. Ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy mila anareo aho. Fa ny ratsambatana izay miseho ho malemilemy kokoa haza no voamainka ilaintsika kokoa. Ary ny ratsambatana izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa haza no omentsika voninahitra bebe kokoa. Koa ny tsy misy ajany ao amintsika no ajaintsika kokoa. Fa izay mendrika raha teo tsy mila izany, satria tamin'ny nanaovan'Andriamanitra ny vatagna, dia izay kely voninahitra kokoa no nalahany omeny voninahitra bebe kokoa, mba tsy ho hisy fisarana eo amin'ny vatagna, fa mba hifanasoa avokoa ny ratsambatana rehetra. Koa raha mijaly ny ratsambatana iray, dia miara-mijaly avokoa ny ratsambatana rehetra. Fa raha mahazo voninahitra kosa ny ratsambatana iray, dia miara-mifaly ny ratsambatana rehetra. Ianareo no vatan'i Kristy, ka samy ratsambatany manaraka ny laharany tsirairay avy. Ao amin'ny Eglizy dia izao no nandarin'Andriamanitra ny sasany: voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra. Manaraka izany dia ireo nahazo fanomezana anao fahagagana, anasitrana ny marary, anampy, itondra, iteny fiteny samihafa tsy fantatra, andika teny. Moa apôstôly izy rehetra, moa mpaminany izy rehetra, moa mpampianatra izy rehetra, moa manao fahagagana izy rehetra, moa nahazo fanomezana nasitrana izy rehetra, moa miteny fiteny samihafa tsy fantatra izy rehetra, moa mandika teny izy rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alléluia, Alléluia, oya ye, resina teni-Janahary eya, akatavina teni-Janahary eya, fateni masigny sy mahery. Alléluia, ya eya. Alléluia, Alléluia, oya ye, resina teni-Janahary eya, fateni masigny sy mahery. Alléluia, yeah. Ombantsika mianakavy any ny Tompo ho tanteraka tokoana izany evanjely masigny nosoratany Masindaly io ka voninahitra ny eo anao ry Tompo, noho ny maro efa nanoatra ny tantara zavatra inoana tokoa amintsika zay noraisiny tamin'ny vavolombelogno, sady nahita maso no mpitorotena hatramin'ny voalohany. Dia nataoko fa mety koa rehefa nialaneniny aho ahalala tsara ny zavatra rehetra hatramin'ny andohagna, ny hanoratra azy milamilaminy tsara kokoa ry Teofily Manankaja, mba ho fantatrao fa mariny tokoa zay nampianarignanao.
indray andro i Jesua de nentinery ny fanahy masiny niveriny tany Galile indray, ary niely tamin'ny magnodidigny rehetra lazany. Nampianatra tao amin'ny sinagogan'izy ireo izy ka nankalazain'izy rehetra. No ny tonga tagny Nazareta tanàna be azy izy, de nidriky tao amin'ny sinagoga araka ny fanaony tamin'ny andro sabata, ary nitsangagna anao ny famakian-teny. Natolotro azy ny bokin'izay impaminany, ka no nivelariny de hita ny teny voasoratra hoe: ato amiko ny fanahin'ny Tompo, fa nanositra itoroteny soa mafaly amin'ny malahelo izy, sy nanirakay ankahery ny torotoro fo. Ilaza fahafahagna amin'ny mpifaritro sy fahiratagna amin'ny jamba. Anafika zay nampahorina, ary toroto ampahasoavan'ny Tompo sy andro famaliana. No naory ny boky, de naveriny tamin'ny mpitandriny ka nipetraky izy, ary nifantokotany aminy avokoa ny masony rehetra tao amin'ny sinagoga. De rafitry ny teny Jesua ka nivolagna tamin'ireo nagnano hoe: androany no efa tanteraky eo amin'ny sofinareo zany soratra izany. Izany ary ny tenen'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, ao anatin'ny mandavataona tokoa isika izao. Mandavataona zay fotoana andalianantsika amin'ny finoana, ary dia mifanaraka sara amin'izao synody ataosika izao, satria izao isika no fianakaviana ekilizy kely miara-mivavaka mandalo-pinoana. Ka izao vanim-potoana izao dia manolotra vakiteny ny ekilizy mba anampy isika ahasapa an'izay maha-kristianina sika zay. Ny fandaliana-pinoana moa dia sy hinona ny tanjona fa amelona ny finoana, k'izany hoe ny finoana velona, ka mahatonga sika manahaka any Kristy, ka zary kristianina, za Kristy mpiarabelona amin'olona. Ka amin'izao taona dia izao dia masinda Luka no atolotra ny eglizy hiara-dalana amintsika, ary dia izay moa ny synody. Fa tamin'ny alahady lasa teo dia i masinda Zoany, lay famantarana voalohany taokana no natolotra ny eglizy mba ampirehedrehitra ny finoansika tahaka an'ireo apôstôly, ka ahatonga sika ameno ireo sajoa enina, ireo siny enina araka ny fampianarana nataosika. Ka izay indrindra ry kristianina havana, ny tanjon'ny synody mba ahatonga sika ho eglizy olona velomin'ny batemy, miara-dalana, ka miombona mandray an-tanana iraina zary tabernacle velona. Zany hoe ahatonga sika olon-dehibe amin'ny finoana, ary zay ny tanjony fandaliana-pinoana, ahatonga sika ho katolika mivelona ny finoany, ho katolika mandray an-tanana izay inony, ho katolika ankalaza izay inony, ho katolika hoe ehove, ho eglizy olona velona tokoa. Ka amin'izao alahady fahatelo mandavataona izao, manohy an'izay rehetra zay, ary ibanjinasika bebe koa ny fiainan'i Jesua araka ny voalaza zay, dia manolotra ny toko faefatra ao masinda Luka isika, zay mahavarina fa azo lazaina fa famitinana anahy marimarina koa fanambarana ny vocation i Jesua eo anivon'ireo manam-pahefana sy ny olona marobe tao amin'ny sinagoga tamin'ny tany neviany any Nazareta, dia nanambara ny vocation. Ary izay no alaliantsika amin'izao alahady fahatelo mandavataona zao, ka aoka tsika tsirairay avy araky ny vavaka ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra, samy andinika ny vocation sika, ary overenasika moa zay eo, ka ahatonga sika hivelona bebe koa ny maha-kristianina sika. Antrateriny ireo vakiteny ary androany fa babo ny vahoaka ny Israely, potika ny fiainan'izy ireo,
any amin'ny tany fibaboana, any amin'ny voasesitany izy ireo, ary dia izay ihany koa ny mahavoasika, ny manjoa asika miatrika izao korontana virus izao, babo isika, tsy hitasika izay aleha, ka noho izany azo lazaina fa misy fampianarana lehibe, lesona lehibe azosika avy amin'ny vahoakan'Andriamanitra miatrika ny Kristy tamin'ny fotoanan'izy ireo. Inary ny lesona ho isika, napetraka izy ireo sara eo anivon'izy ireo sy eo anivon'ny fiainany ny tenin'Andriamanitra. Ino isika moa izay voalazany vakiteny voalohany ao amin'ny bokyny ny Nehemia 9 novakina teo anatrehan'ny lehilahy sy ny vehivavy mba amin'izay efa manatsaina ahafantatra azy ny boky. Teo amin'ny kianja anoloan'ny vavahadin'ny rano hatramin'ny maraina ka mandra-pisasaky ny andro ary nampandrosofina ny enin'ny boky ny lalàna avokoa ny vahoaka. Fampianarana lalina ho ansika izany, azosika onona tsara ary ankehitriny ry kristianina havana, no mahatonga ahy mamerimberina amintsika mivolagna matetika fa ilaina ny ananasika baiboly, sy atao haingo-trano fa atao ho ampiasaina tahaka ny nataon'ireo vahoaka ireo, anampy asika amelombelona amin'ny finoana. Io no nataon'ny vahoaka an'Andriamanitra voasesitany, matoa naharitra tamin'ny finoana izy ireo satria nametraka ny tenin'Andriamanitra anilo ny fiainana izay efa sarotra. Tory lalana ho ansika izany, fa indrindra isika miatrika an'izao synody ireo. Raha tia ho taranaka mpanorona tokoa isika, mpanorona eglizy olona velona, fianakavian'Andriamanitra, frately tuty, mpiray tampo isika ziaby, olo raika isika ziaby, dia oka ho vonina manorona ny tranon'Andriamanitra, eglizy trano, ka ho tranoben'Andriamanitra izay efa tena potika amin'izao, ka ho tanteraka izany. Raha resika hoe ho anivo ny fiainansika sy ivo ny fiainansika ny tenin'Andriamanitra, anilo an'izay fiainansika izay, ka sy ho very fanahy isontsika fa izy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ampirisiana risika ry kristianina havana, isika fianakaviana eglizy kely mba samy anana baiboly, ka hiaraka maka ny tenin'Andriamanitra tahaka nataon'ny vahoaka ao amin'ny vakiteny voalohany io. Oka ho antsika hiderana sy ianarasika tokoa ny tenin'Andriamanitra, hanoro lalana ansika tahaka ny tamin'ny andro ny Elia, mba hay andray ny Nehemia, mba hay andray ny tenin'Andriamanitra isika, fa indrindra rehefa andro masina ho an'ny tompo, izany hoe alahady, ka aza sina fisaonana isony araka ny voalazany vakiteny voalohany, mandehana mihinana hena matavy sy misotro zava-pisotro mamy, ary anatero anjara zay sy nahavohomana fa masina ity andro ty ho an'ny tompo sika, ka aza malahelo fa ny fifaliana ao amin'ny tompo ny herinareo. Tanteraka androany zany hoy Jesosy ao amin'ny evanjely, zay araka ny lazaisika teo, manambara ny vocation ny Jesosy, ka hoy izy: ato amiko ny fanahin'ny tompo, iraina itory vaovao mahafaly aho. Raha entan'ny fanahin'Andriamanitra tokoa isika, lay fanahy manoro lalana ansika, dia andalina mandrakariva ny finoana isika, ka io velombelona mandrakariva ny finoana isika. Eno isika Jesosy, lay zanak'Andriamanitra, nieno sara lay fampianarana tao amin'ny sinagoga, nandray ny tenin'Andriamanitra ary nanolotra izany tamin'ireo vahoaka. Saiko ny lalana izorasika, isika sirairay avy engane mba hay hamaky ny tenin'Andriamanitra, izara azy amin'ny fiainana, ka hitondra azy eo amin'ny mpiarabelona ansika, ary dia amin'izay samy ankalaza an'Andriamanitra isika, dia ho feno hafaliana, ho feno ny fanahy masina isika, ka izaran'izany tahaka ny nataon'ny masindahy Luka, zay teo fanombohany ny evanjely vao novakisika androany, noho ny maro efa nanoratra ny tantarany zavatra inoana sy noraisika tamin'ny vavolombelona sady nahita maso no mpitory teny hatramin'ny voalohany, dia nataoko fa mety koa rehefa niala nenina aho
alala sara ny zavatra rehetra hatramin'ny andohany ny anoratra azy milamina tsara ho anao re Teofily, zany hoe lay tian'Andriamanitra manakaza mba ho fantatrao fa marina tokoa zay nampianarina anao. Ny tiany Masindaluka dia efa fantany fa betsaka ny hanohitra izay ambarany fa nilazainy fa vokatry ny asan'ny fanahy masina ary vokatry ny fandalinana ary dia zay ny baiboly ho ansika. Ary zay no matetika ao no milaza hoe raha ny olona no amin'ny alalan'ny baiboly no manohitra asika dia diso izy satria sy misy ny baiboly raha sy teo ny Eglizy Katolika. Ao karisika andray ampanazana ny tenin'Andriamanitra sy velona azy eo amin'ny fiainansika andavanandro ho tahaka ny Nehemia mivaky teny voalohany tokoa ne isika ary dia ho tanteraka ny voalazany evanjely ilay nambaran'i Jesosy hoe androany ho tanteraka izay ny voasoratra izany, tanteraka tokoa izany raha mandray an'i Jesosy eo amin'ny fiainansikasika ary zay noezaka ataosika amin'izao synôda izao ametraka an'i Jesosy eo amin'ny fiainansika ka tonga atsika ho kristianina katolika afaka manambara ny finoansika tahaka an'i Jesosy mivelona ny vocationnsika raha pretra ianao, raha évêque ianao, raha religieuse ianao, raha apôstôly laïque, hitasika amin'ilay vavaka mamitina ny vocationnsika iny tanteraka tokoa izany raha mivelona sy miaino an'i Jesosy isika ary tamin'izay indrindra dia enisika ao amin'ny evanjely nifantoka tamin'i Jesosy ny mason'olona rehetra tao amin'ny sinagoga manambara izany fa araka ny ametrasika ny anjara toeran'ny tenin'Andriamanitra no mampisy dikany ny fiainansika manontolo ka io fiainansika io ihany no manambara ny vocationnsika ary azo lazaina zany araka ny lazaisika teo fa fanambarana ofisialy no nataon'i Jesosy androany, fanambarana ofisialy momba ny vocation. Azo sika honina fa misy zavatra telo no mamaritra ny vocation raha mandinika izay voalazan'i Jesosy isika dia voalohany ny avy amin'ny Andriamanitra ny anso ato amiko ny fanahy ho Jesosy, mila ny fanahy masina isika mba sy hanao ny saim-pantatra asika ary zany no mahatonga asika mivavaka ho an'ny vocation. Misy makomasa milaza hoe rehefa anjara io dia sy mainsy vocation azon'Andriamanitra ny vocation fa izao fataro ry kristianina havana miankina be dehibe aminao tompo-tena no mamaly ny anso sy manery Andriamanitra fa miandry valiny avy amintsika tahaka an'izy niandry valiny tamin'ny Masiny Maria, tahaka an'i Jesosy niandry valiny amin'ilay nansoiny ilay mpanakarena ny ansoiny niandry valiny izy kanefa lay io nilaza hoe rehefa nambaran'i Jesosy dia lasa amin'ny alahelo izy satria manakarena zany hoe nifikitra amin'izao tontolo izao ka miankina amin'ny valy anao vevonina afoy tahaka ny ary zakena afoy miankina aminao ny valy teny ka milaza i Jesosy avy manaraka ahy. Ny fahatelo ary raha vonina tokoa ianao manaraka an'i Jesosy dia aoka ny fiainanao zany anaraka an'i Jesosy ka manambara an'izay fahafoizana manana ny toetra mahandriamanitra azy Jesosy nataony sinisinina zany nidina tany ambany io zany no lalaka ambara amin'ny fanarandia any Kristy na ho religieuse ianao na ho pretra anao na ho évêque ianao na ho kristianina fahafoizana sy ny fanompoana ary ny fitambaran'ireo no maha vocation ny vocation ary zay indrina ry kristianina havana no ambarany Masindahy Paoly amintsika mivaky teny faharoa fa raha eo anivosika tokoa Andriamanitra manily ansika ny tenin'Andriamanitra dia mampiombona ka mahatonga asika ho vatana iray ary zay ny maha eglizy ny eglizy olo velon'ny batemy satria ny batemy no andresasika ny fanahy masina ka miombona ho vatana ray ho frately toto ho fiainakaviamben'Andriamanitra fiainakaviamben'ny Janahary isika ho piraitam-po
ao aminy olo raika sika ziary ka afaka mifampizara ny manta sy ny masaka, mifanasoa sy mifampisimana ary mikasaka mandrakariva ny soa-iombonana. Ka ireo talenta sika rehetra dia entsika anasoavana ny hafa, na dia misy azan'ny mpanenjika amin'izay, na dia eo azan'ny mety ho fahoriana sy ny fiafiana, dia ho tahakan'i Jesosy sika. Ka na dia nisy aza ireo tezitra tamin'i Jesosy dia nizoro ho vavolombelona izy. Aoka ny fizorosika ho vavolombelona sy hoe hoentina naovana etraketraka na hoery famoretana na hoentina izay ampaniriany hafa, fa kosa anehoana ny fitiavana, fahafoizana, fanompoana. Araka ny voalazan'ny masin-dava Paoly amin'ny vakiteny, ny olona miombana amin'i Jesosy dia olona manasoa. Ny olona tena tia dia tsy hoe resaka saintosainto fa entina eo amin'ny fiainana. Izany no fampianarana fotsy hoentsika amin'izao herinandro vaovao fanombohan'ny taona izao, izay ivelomasika an'ireo afatr'Andriamanitra ho fiainana miombana amin'ny Jesosy tokoa ny fiainansika. Na inona ataosika raha ao anatin'ny fifankatiavana marina isika, ary raha petraka sika amin'ny toerany izay tenin'Andriamanitra izay, araka ny averimberisika teo. Ka ny tenin'Andriamanitra anilo ny ataosika rehetra, ka lasa fiainana mahazanak'Andriamanitra, fiainana misy an'Andriamanitra ny fiainansika, ka fiainana fitiavana izay fiainana misy an'Andriamanitra. Ka mahatonga sika say mizara amin'ireo mpiarabelona amintsika ny fiainansika, ka miaraka amin'izy ireo sika ho taranaka mpanorona, manorona ny tranobe iombonana, satria olo raika ao amin'Andriamanitra isika, vatan'i Kristy isika, ka samy rasambatany manaraka ny laharany avy, ka ny rasambatana mifanasoa ary dia manorona an'izay tranobe iombonana izay. Ka ny talenta omen'Andriamanitra sika dia hoentsika anompoana ny hafa, fanompoana ny vokatry ny fandraisasika ny tenin'Andriamanitra, ny fandraisasika ny Jesosy eo amin'ny fiainansika, sy hoe hoentiny irerehana ny maha-kristianina sika, fa entina anompoana ny hafa. Ary dia io ny politika lavorary hoy ny Papa François ao amin'ny ensiklikany, manao ny asan'Andriamanitra isika sy lovy ny tenin'Andriamanitra, ary dia ankahereziny fanahin'Andriamanitra ka manao ny asan'Andriamanitra isika. Ry Jesosy tompo tantarain'ny masin-dà Luka ny fanomboanao tamin'ny fitorinany vaovao mafaly 2 taona lasa izay, manambara mazava ny vokasionao ianao, iraky ny ray hitory ny vaovao mafaly, ka hoe ianao hoe ato amiko ny fanahin'ny tompo, fa nanositra hitory ny teny soa mafaly amin'ny malahelo izy sy naneraka ahy, ankahery ny toritory fo, ilaza fahafahana ampifatotra sy faharitana amin'ny zamba, anafaka izay nampahoriana, ary hitory ny tao-pahasoavan'ny tompo sy ny andro ny fahamaliana. Sy miafina aminao ny fiainanay, maro ny fahoriana manjoanay amin'ny fiainanay andavanandro, fandrindra miatrika nyity korontana virus ity. Maro ny zavatra mamatofatitra anay, maro koa nefa ny tsy malalanao, ka ampio ary zahay irao ny fanahy masina ahatonga anay hitory ny vaovao mafaly eo amin'ny manodidina anay, ary ho hita amin'ny alalan'ny fiainanay tokoa ny fa olona afaka ny miaraka aminao, ka tahaka anao anezahay, ka izay nataonao tamin'ny mpiara-miaina aminao sy ray tanàna aminao no ataonay koa anadia fantatra ho aza fa sy lavorary. Ampio ary zahay izoro ho vavolombelona, ka ny teninao ahatonga anay ho tena mpanorona tokoa tahaka anao, izay fantatray fa nanaitra ny olona ny fitorianao. Engany zahay amin'ny ataona rehetra, atarika ny olona sapa, fa ao aminao ny tena fiainana, ianao no any arena sy misy mahadiso fanantenana, ary indrindra ny tanora asapa, fa ianao no lalana sy fahamarinana ary fiainana.
ka ho eglizy olona velona tokoa ny zahay ho taranaka mpanorona amin'ny ataona rehetra fandrindra amin'ny fanarenana ny ty tranobe ombonana izay maro ny zavatra potika ho aminy. Masiny Maria reny eo ianao nanampy ireo apôstôly alalan'i Jesosy mivavaho anay ahay anaroatra izao synôda izao ka lala bebe koa anao alala ny vokasionay ka hatonga anay ho Kristy mpiarabelona amin'olona zary tabernakla velona. Masindray Josefo ray mpiaro ny eglizy ianao mivavaha manokana ho an'ny ray rehetra sy ho an'ireo tompona andraikitra rehetra mba samy alala ny vocation maharay azy ireo tahaka anao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry.